Mbola faly miarabantsika rehetra indray mahatratra ity andro ity. Alahady ankatoky ny Pentekostra izay ankalazainy ny fiangonana manerana izao tontolo izao, ahatsiarovana ny fahateran'ny fiangonana tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho amin'ny mino. Anio dia atolotra antsika ireo katekomenina izay hotokanana mpandray fanasan'ny Tompo amin'ny herin'inio. Dia ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
aoka hitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ny salamo 740 no akatsika andininy vitsivitsy hoentsika midera ny anaran'ny Tompo. Jehova ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro, rahona sy aizipito ny manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana ny fanorenana ny seza fendrianany, ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokitra sy miaraha-batena ny amin'ny Andriamanitsy izy. Miankofy ao an'ilay tena Jehova ianareo Andriamanitra rehetra, mifalia amin'ny Jehova ary olo marina ary midera ny anaran'ny Masina. Amen.
mbola iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay mpanjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ny lanitra ny fonenanao ary ny fanjakanao tsy manam-pahataperana. Nefa tsy nionina tamin'ny fiandriananao tany ambony tany ianao, fa tianay loatra, hany ka nahary anay, namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary nanaiky onona ty aminay, lay Immanuela, lay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, ary dia manaiky hiasa ty anatinay tsirairay avy. Derainay ianao, ankalazainay ianao, fa mendrika ny voninahitra sy ny fisaorana, satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Amin'ity andro akatoky ny Pentekostra ity, dia mahatsiaro indrindra ny dingana rehetra izay nandalovan'ny Kristy zanakao mba hanatanterahana ny fanafahananay rehetra, ahatonga anay andova ny fiainana mandrakizay. Derainay ianao noho izany. Ary mahatsiaro ireo namanay ao anatin'ny STA sy ny endrim-peo dia ny mpikambana ao amin'ny mpitendry zava-maneno zany, izay lasa namonjy lasy tsy miaraka aminay eto, miomby mpanahy aminay ary miombona amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana ary ny fiderananao. Ankehitriny ary, raha tafavory eto zahay, dia araka ny iranay meteza hiantrano aty anatinay, meteza hoe tofovoanay anatrika izao fanompom-pivavahana izao, ary meteza ahatanteraka ny fiandriananao eo amin'ny fiainanay. Matoky izany zay, satria mahatoky ianao lay Andriamanitra nahary sady mamonjy anay amin'ny Jesosy Kristy. Dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany, midera sy ny lazanao ray zanaka fanahy masina. Amen. Petraka isika. Ry havana malala, enoy amin'ny mpanajana, amin'ny peritreretana lalina, ary amin'ny fanahy ny fankatoavana, ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho amintsika indray amin'ity alahady ity. Ary na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny Tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Misaintsaina izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ary mandiny tena koa manoloana izany, koa dia aoka iondrika, hivavaka, mba azahoantsika miaiky ny tsy fahatanterahana rehetra, ary azahoan'ny Tompo manadio antsika ho afaka amin'ny fahalotona, ahafahantsika manompo azy amin'ny fanason'ny fahamarinana. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra anao zahay, fa tsara ny nanaovanao ny zavatra rehetra, ary no arianao hitovy endrika aminao zahay, mba hahatonga anay ho tafaray feno sy tanteraka aminao, ary hahatonga anay handeha amin'ny fahazavana avy any ambony. Nefa indrisy Tompo, fa nandeha tamin'ny fomba n'izao tontolo izao zahay, nankamamy izay nankamamin'ny izao tontolo izao zahay, nanaraka amin'ny fomba mampanao, tsy araka ny sitraponao zahay, fa araka ny sitrapon'ny tany, ka dia diso. Ary mandova ozona sy mandray ny valiny ny asanay, ka feno tebiteby, feno fahasairanana, feno ady ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Nefa hoy ianao aza matahotra, zaho efa naresy zao tontolo izao, ko mitodika aminao lay mpandresy zahay, miaiky eo anatrehanao, fa tsy nahinanao ny sitraponao. Zay nataonay aza dia nataonay ho an'olona, noho ny tahotr'olona, noho ny filandera amin'ny olona, noho ny fitadiavana sitraka amin'ny olona, fa tsy nanao anao lohalarana tamin'ny zavatra rehetra.
mifona aminao zahay, mangataka famelana aminao zahay. Ary satria ianao ny tompony lova tsara indrindra, ongoty aty anatinay tompo, ny fanahy izay nahatonga anay andova ozona, andova ratsy, ary andova lahelo sy andova korontana. Voleo aty anatinay kosa ny fanahy may manompo anao, ary meo anay ny fanahinao masina navao anay mba hahatonga anay hikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary hahatonga anay ho mpanompo marina tokoa fa tsy mpanompo ivelany na molotra fotsiny ihany. Ka ianao no tompoinay, ary zay anao no sitraponao amin'ny zavatra rehetra miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po ny talao aminao zay mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasoa zay mba ho afa-keloka, ary avao izy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Andrea manditra Fandriamanitra lehibe izy, tapitrohatra amin'ny fahalebiazana sy ny hery, mpanjaka ny zavatra rehetra izy, nefa koa dia Andriamanitra fitiavana ka manaiky amindra fo sy amela eloka ho an'izay rehetra manatona azy, miaiky ny fahotany ary maniry andeha amin'ny fiainam-baovao. Ko antsika zay ny bebaka marina ary raisa ny fahatokina sy ny fisaorana ny teny nambaran'ny Tompo, fefaniany ny vavaka nasandratra ao izy, namaly ny vavaka ao izy, ary mamindra fo aminao izy. Mitsangana isika. Mamindra fo sy miantra Jehova, maro-po sady be famindram-po izy, tsy mandahateny mandrakarivana mitahiry fahatezerana mandrakizay, ary tsy manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny avy ny lanitra ambonin'ny tany ny be ny famindram-pony amin'izay matahotra azy, ary tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana, ny alavitry ny any asora ny fahotantsika hiala amintsika. Ko amin'ny fahafahana nanafahany Kristy antsika, tomoera tsara ary aza mety ho giaziny zioga fanandevozana intsony. Mahatoky ilay ny antso anao, ko anao zay mibebaka marina ambara, voavela ny elokao noho ny anaran'i Kristy masina, mideran'ny Tompo. Amen.
Mipetraka isika. Nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. Je vous demande donc de vous lever pour chanter ensemble le numéro 788, quatrième strophe. Seigneur, nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous permets d'être ici aujourd'hui pour te glorifier. En ton sang, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, focus. Du coup, aujourd'hui, je vous proclame jardinier. Prenez vos salopettes. Prenez vos gants. Aujourd'hui, en tant que jardinier, vous avez une mission. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà planté des choses. Il y en a qui ont déjà planté des choses ici, qu'ils soient enfants ou pas enfants. Levez la main pour voir. Ah, il n'y a pas de planteurs. Levez la main pour voir ceux qui ont déjà fait un peu de jardinerie. Mon père n'a pas levé la main alors qu'il a planté des tomates déjà une fois. Alors, quelque chose d'important, en tant que jardinier, au-delà de l'accoutrement que vous pouvez avoir, vous avez besoin de 3 choses au minimum. Des graines, parce qu'on veut planter quelque chose. Et là, je vais juste vous demander d'imaginer, vous, qu'est-ce que vous voudriez planter? Peut-être que Nzak, il voudrait planter des pommes. Peut-être que Slouf, il voudrait planter des citrons. Peut-être que, je ne sais pas, Béa Vanna voudrait planter des patates. Là, vous avez besoin de graines, vous avez besoin d'eau, et dernièrement, vous avez besoin d'autre chose, c'est de la bonne terre. Ok? Donc, vous allez commencer, donc au-delà d'être jardinier aussi, vous allez vous imaginer un peu aussi scientifique. Peut-être que les parents, ils préfèrent avoir des scientifiques que des jardiniers, mais du coup, vous allez commencer à planter votre graine dans votre bonne terre, et vous allez commencer à l'arroser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il ne se passe rien. Et c'est normal, parce qu'il faut avoir de la patience. Pourquoi je vous ai dit scientifique? Tout simplement parce que, en fait, lorsqu'on plante
quelque chose, lorsqu'on plante une graine, qu'est-ce qui se passe? Vous ne le voyez pas, mais en dessous, pas directement, mais avec un peu de patience, il y a des racines qui commencent à se créer. Ok, vous avez l'image, la graine, les racines qui se font. À chaque fois que vous arrosez, la plante prend un peu plus ses racines et commence un peu plus à sortir et à pousser. Ok? Donc, on a pris ça en compte. Qu'est-ce que ça nous dit? À quoi ça sert d'être jardinier? À quoi ça sert de savoir ça en tant que petit scientifique? Ce qui est important, c'est que ça vous demande de la patience. Et ça vous demande aussi beaucoup d'amour envers vos plantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque jour, vous allez l'arroser, vous allez enlever les mauvaises herbes, vous allez exposer votre plante au soleil si vous avez un petit pot, tout ça, tout ça. Donc, vous faites votre part et vous êtes patient parce qu'au début, vous ne voyez rien, mais il y a quand même quelque chose qui se fait. Il y a quand même quelque chose qui se fait. Et plus vous vous en occupez, plus la graine prend ses racines et elle prend ses nutriments dans la bonne terre pour se nourrir et elle pousse. Pourquoi je vous raconte ça? Vous allez vous dire, mais on est à l'église, il nous parle de jardinage, on n'a rien compris. Le culte, c'est fini pour nous, on en a marre. Bon, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la bonne terre dont je vous ai parlé, c'est votre foi. Les enfants, la bonne terre, c'est votre foi. Et tout ce que vous faites autour, arroser, enlever les mauvaises herbes, etc., c'est l'amour que vous portez et que vous apportez à cette plante. Et de la même manière, quand vous priez, quand vous faites le bien autour de vous, quand vous aidez, par exemple à porter les chaises, à passer le balai, etc., même dans la maison de Dieu, quand vous aimez les autres, quand vous pardonnez, quand vous faites toute chose qui est bien, en fait, même si vous ne voyez pas les fruits tout de suite, même si vous ne voyez pas tout de suite que ça porte quelque chose, en fait, Dieu, dans l'ombre, il travaille. De la même manière que cette graine prend ses racines, Dieu prend ce que vous avez semé et commence à l'enraciner également. Et quand je disais, Nzak, par exemple, avait planté une pomme, à la fin, il ne va pas avoir une orange. Donc de la même manière, ce que vous avez planté, si vous avez planté quelque chose de bien, derrière, vous n'allez pas avoir quelque chose de mal. Et donc, tout ce que vous faites, Dieu voit, Dieu fait grandir, Dieu fait fructifier. Si vous en prenez soin avec beaucoup d'amour, alors Dieu vous montrera derrière que toutes les actions, toutes les bonnes actions que vous avez faites, il ne les oublie pas. Et il vous les rendra. Et à la fin, le fruit que vous aurez semé, c'est celui que vous allez récolter. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous prions afin que tu nous donnes à chacun le discernement pour avoir l'amour nécessaire pour planter ces graines que tu nous demandes de planter, Seigneur. Que nous puissions vraiment prendre soin de ce que tu nous donnes. Et en ton nom, nous avons prié. Amen. Raha hiakatra ety ireo misesy hitondram-bavaka sy hamaky ny teny amin'ny soratra masina, dia ataontsika ny hira fanampin'ny fahaenina ny andinin'ny voalohany. Sakafo
fijaliana rehetra ianao. Indreto ary izahay manatona anao mba ho tarihinao amin'ny lalan'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny teninao, dia ny soratra masina izany izay nomeny ny tsindrimandronao Andriamanitra ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba hahatanteraka anay ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra sy tombonay amin'ny finoana, ny fanantenana, ny fiononana sy ny fahamasinana. Tompo, Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, ka omeo anay ny ahay hamaly izany fitiavanao izany amin'ny fahankasitrahana rehetra. Arovy izahay mba tsy ho mpiaino-panadino fa mpiaino-pakatoa. Omany ny fonay mba ahay mandray ny teninao amin'ny fifaliana, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no nanaovanay izany zavaka izany. Amen. Dia izao dia hiaraka maka ny tenin'ny soratra masina tsika tompoko. Izany dia hitantsika amin'ny boky Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 7, raisitsika eo amin'ny andinin'ny 5 hatramin'ny andinin'ny 9. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Feno fanahy masina koa i Stefana, ka nibanjina ny lanitra, nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy i Jesosy teo ankavanan'Andriamanitra, ary niteny hoe: indro hitako izao ny lanitra misokatra sy ilay zanak'olona mijoro eo ankavanan'Andriamanitra. Dia nioraka ireo tamin'ny fitsarana ambony sady vomaika nanetsy tadiny. Ary indray nitoraka teny amin'ny Stefana izy rehetra, ka nitarika azy teny ivelan'ny tanàna, izay nitora-bato azy. Ary ny vavolombelona dia nametra-damba teo an-tongotr'ilay izay tovolahy antsoina hoe Saoly izay. Raha nitora-bato azy ny olona, Stefana kosa ny antso ny Tompo nanao hoe: ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niteny mafy hoe: Tompo, aza tananao ahadiso azy ireo izay eloka izao. Avy nilaza izany izy dia nodimandry. Dia mbola toizantsika amin'ny famakinana ny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy, bokin'ny Apokalipsy, toko 12, ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 20. Dia raha antsika mamaky amin'ny dikateny iombonana diam. Indro afainganao ho Jesosy, ary miaraka amiko ny valinasa mba hamaliko ny olona rehetra arak'izay nataony avy. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba ho afa-mihinana amin'ny voan'ilay azo manome fiainana sy ho afa-miditra amin'ny vavahady makao amin'ny tanàna. Fa ny ivelany kosa izay manana toe-panahy-marikoriko dia ny mpanao ody ratsy, ny mpitsangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tilainga sy mpandainga. Izao Jesosy dia efa naniraka ny anjeliko ijoro vavolombelona aminareo, ka nambara izany zavatra izany eo anivon'ireo fiangonana. Izao ny soloa fitaranak'i Davida, ary kitana fitarikandro mamirapiratra. Ary ny fanahy masina sy ny ampiakarina hoe: avia izay mare, aoka na hoe avia izay mangetaheta, aoka ho avy izay maniry rano velona, aoka novy maimai-poana amin'izany. Izao Joany dia manao fampitandremana amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana raiketin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo dia ampiarin'Andriamanitra ny loza voasoratra atao anatin'ity boky ity. Ary raha misy manaisitra teny amin'ity boky faminaniana ity dia ho esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azo manome fiainana sy ny anjarany ao amin'ny tanàna masina arak'izay voasoratra atao anatin'ity boky ity. Hoy ilay mpijoro vavolombelona izao zavatra izao hoe: eny, ho afainganao, amen, avia ry Jesosy Tompo. Ho faranantsika amin'ny famakiana filazantsara ary mangataka amin'ny fiangonana hitsangana. Filazantsara soratan'i Jaona, toko 7, vakiana amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny 20.
amin'ny anaran'ny tompo. Tsy ho amin'ny reto ihany no ivavahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny. Mivavaka aho mba ho ray izy rehetra. Ray o, engany e ho ao anatintsika izy rehetra, tahaka anao atao anatiko, ary izao ao anatinao, mba hinono izao tontolo izao, fa ianao no naniraka ahy. Efa nomeko azy ireo ny voninahitra nomenao ahy, mba ho ray izy tahaka ny maharay antsika. Izao ao anatiny, ianao ato anatiko, hany ka ho iray tanteraka izy, dia ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy, sady ianao efa tia azy ireo tahaka ny tiavanao ahy. Ray o, tiako hiaraka amiko any amin'izay misy ahy ireo nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy, no ianao efa tia ahy taloha nahirina izao tontolo izao. Ray o, mandala ny rariny ianao, ka tsy nahalala anao izao tontolo izao, fa izao no nahalala anao. Ary ireto efa nahalala fa ianao no naniraka ahy. Efa nampahafantariko azy ireo ny anaranao, sady mbola ampahafantariko hatrany, mba ho ao amin'ireo ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao anatiny koa aho. Amen. Amaly ny olona araka ny asany avy ny tompo. Ny fanahy masin'Andriamanitra nazavatsika, hitaridalana atsika, mba ahazoantsika mandray izany teny izany, amin'ny finoana, amin'ny fahatokiana, ary amin'ny fahatanterahana. Amen. Mipetraka isika. Afaka herinandro dia higadona ny andro Pentekostra, andro fahatsiarovana sy fampahatsiarovana, fa araka ny teny fikasana dia arotsaky ny tompo amin'izay rehetra mino azy ny fanahin'ny masina, ka tonga azy ireo vavolombelona matoky, na aiza misy azy, ary na oviana na oviana. Hoy ny ambaran'ny soratra masina, ary Jesosy namepetra tsy ala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa reny taminy, ka atao batisa amin'ny fanahy masina izy rehefa afaka andro vitsivitsy.
aza miala eto Jerosalema faoka hiandry ny teny fikasana miomana zany zao vanim-potoana iainantsika izao miomana ankalaza ny pentekosta isika fa miomana koa amin'ny fiverenan'i Kristy miomana andray ny lova tsara dia ny valisoa omen'ny tompo ho an'ny mpanompo mahatoky arak'izany miomana andray ny fanahy masina raha ankalaza izao pentekosta izao fa lay Andriamanitsika dia Andriamanitra manavao ny zavatra rehetra indro avaoziko ny zavatra rehetra ho izy efa 2 arivo taona lasa zay nomeny mino ny fanahy masina nampiteny azy ireo nampitory azy ireo nampandeha azy nanambarany vaovao mahafaly hatrany amin'ny farany tany avaoziny zany ho an'izay rehetra matoky azy hoy ny teny fikasana hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodisy sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany hatrany hatrany dia nampiomanin'Andriamanitra ny olony tsisy zavatra natao tahaka izao fotsiny fa niomana 20 taona Mosesy niomana hitatana ny zanak'Israely 30 taona ny tompo niomana natateraka ny asana ny ranoray azy ary voalaza Paoly apôstôly zay navita asa lehibe teo amin'ny fitorinan'ny filazantsara nasahana faritra 10 mihoatra noho izay nataon'ny Kristy nefa 15 taona ny Paka izy niomana ho amin'izany miomana mila miomana isika miomana mba ho rano tompo vavolombelona fa raha tsy zany dia anao tao foana ary andany lany foana ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika eto amin'ity zao tontolo izao te ho lany andro anao asa maty asa mitondra ozona asa mitondra tsy fetezana asa mitondra korontana fa tsy asa mitondra fiadanana ho lany andro hanao asa zay mahafaty antoka fatsiarovana zay voalaza ny tompo ao amin'ny Mateo 7 maro ireo olona tena maro be tonga efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay hoy ny tompo tamin'ny tsy fantatrareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka manjary eloka ny asa zay atao kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa indrindra kanefa tsy miaraka amin'Andriamanitra ary zany asa zany zay tanterahantsika dia asa fantarin'Andriamanitra fantarin'ny tompo zany fa ho zany-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra ho Paoly ka raha maharitra zany asan'ny olona zany dia andray valim-pity izy andray récompense fa raha levon'ny afo levon'ny fisedran'Andriamanitra zany asa zany satria tsy asa maharitra satria tsy asa araka ny nampanaovin'Andriamanitra satria tsy asa zay nitarafina tamin'ny asan'ny Kristy dia ho faty antoka izy ho faty antoka fa toy izy amin'ny Paoly fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izany Korintianina 2:7-5 averina eto ny ray fa tsy natao azahoana famonjena ny asa fa ny finoana ny asan'ny Kristy dia ampy andraisana ny famonjena ny finoana ny mahavonjy tsy ampiana ninninino zany tsy ampiana asa zany
tsy ampiana fikelezanaina avy amin'ny tena izany. Omen'Andriamanitra mahaimaim-poana kado. Fahasoavana hoy ny filazan'ny soratra masina azy. Asa raha mba tsapatsika izany. Asa raha mba tsapatsika izany ka mahatonga fisaorana antsika. Misaotra tompo, nomenao mahaimaim-poana, tsy niarahanao tamiko akory. Mbola tsy teraka akory aho 2 arivo taona lasa ianao efa maty ho aho. 2 arivo taona ianao efa naneho ny fitiavanao aho. Nomeko mahaimaim-poana. Ko ny finoana ampy ahazoana famonjena. Ka inona kosa ny anjaran'ny asa? Ny asa dia vokatry ny finoana. Ny asa dia nateraky ny finoana. Zany hoe ny olona mino no manao ny asan'Andriamanitra, fa tsy ny olona tsy mino. Ary inona ny atao hoe mino? Matoky ny teniny, manaraka ny teniny, ary indrindra manao ny asany miaraka aminy. Manao ny asany araky ny hitondran'ny fanahy azy, fa tsy araky ny hitondran'ny saina na hitondran'ny nofo. Io fanahy masina io, zay voalaza tamin'ny herinen'io, ny asany marobe. Fa io fanahy masina io, zay ny asa tao amin'ny Kristy, no miasa ao amin'izay rehetra mino azy. Io fanahy masina io no mametraka ao amintsika ny finoana. Zany hoe ny fahatokina ny asan'Andriamanitra, zay miasa ao amintsika. Io fanahy masina io no mampino. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy mahay manaiky fa Kristy ny tompo raha tsy avy amin'ny fanahy. Chers amis, l'Esprit Saint nous est donné pour donner la foi, pour nous faire croire que Jésus est vraiment le Sauveur. Mais il est également le Seigneur. Il nous sauve gratuitement. Et nous devons le remercier en tout temps et de toutes les manières pour cela. Gratuitement, il nous a sauvés. Mais cet Esprit Saint nous dit également que nous sommes enfants de Dieu. Et cet Esprit Saint nous donne l'esprit de servitude qui était en Jésus. En fait, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Si le Seigneur est venu pour servir, comment se fait-il que les hommes qui croient en lui cherchent à être servis, cherchent même des serviteurs et utilisent le Seigneur comme serviteur de leurs désirs, serviteur de ce qu'ils veulent? Cet Esprit Saint nous convainc également du péché. Oui, l'Esprit Saint nous dit que nous sommes des pécheurs, mais non pour nous condamner, mais pour nous amener à croire en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Parmi les œuvres du Saint-Esprit, il est également descendu sur terre pour nous révéler que Dieu nous aime d'un amour infini. Et tout cela, Jésus l'a prouvé. Il l'a prouvé quand il est mort pour moi, pour toi, pour nous. Quand il a souffert pour moi, pour toi, pour nous. Il l'a montré quand il est ressuscité et monté au ciel pour nous ouvrir le royaume de gloire. Nous avons part au royaume de gloire. Le Christ nous a ouvert le ciel. C'est quelque chose qui nous a donné gratuitement, par grâce.
qu'est-ce que nous donnons pour le remercier? Qu'est-ce que nous offrons pour témoigner de notre gratitude, de notre reconnaissance? Est-ce que c'est vraiment précieux pour nous? Stéphane, il a reçu le Saint-Esprit et rempli de l'Esprit Saint, il a vu la gloire de Dieu. L'Esprit Saint nous permet de voir la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas une gloire lointaine. C'est une gloire à laquelle nous avons part. C'est une gloire qui nous est partagée par le Christ, même si c'est caché tant que nous sommes sur terre. La gloire du Christ a été cachée dans son humanité. Mais Stéphane l'a vu grâce au Saint-Esprit. Et nous aussi. Par l'Esprit Saint, nous pouvons voir ce qui nous est promis. Quelle est cette promesse? La gloire éternelle du Christ, réservée pour nous. Mais ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit également a donné à Stéphane les caractères, l'esprit qui était en Christ pour qu'il puisse manifester la foi en Jésus-Christ, mais l'amour de Jésus-Christ également. Qu'est-ce qu'il a dit? Avant de rendre l'âme, il a dit, Seigneur Jésus, reçois ma vie, reçois mon esprit. Mais il n'a pas inventé ça. C'est Jésus qui l'a dit quand il était sur la croix. Il l'a dit, Père, reçois mon âme. L'esprit de Jésus-Christ était en Stéphane. C'est l'Esprit Saint qui œuvre dans tous ceux qui croient. Et non seulement cela, mais à ceux qui l'ont tué, ceux qui ont péché contre lui, lui qui n'a commis aucun crime. Il cria de toutes ses forces, Seigneur, pardonne-leur ce péché. Pourquoi? Pourquoi il a dit cela? Au moins il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit du Christ, l'Esprit du pardon. Si on a l'Esprit du Christ, on ne peut pas ne pas pardonner. Et c'est ce que Jésus a fait quand il était sur la croix. Au soldat qui l'a piqué avec sa lance, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et voilà ce qu'a dit également ici Stéphane. Seigneur, pardonne-leur ce péché. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. C'était notre prière. C'est la prière de Jésus. C'est la prière des enfants de Dieu. Mais c'est une vie. Et nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit en nous. Mais si nous avons cette puissance, nous pouvons le faire. Même aimer nos ennemis. Même aimer ceux qui nous haïssent. Demander le bien à ceux qui nous font du mal. C'est impossible pour l'homme habité par la chair. Mais avec le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, c'est devenu une vie. Comme je l'ai dit, on ne peut agir ainsi que si l'on a le Saint-Esprit. Et ainsi, nous sommes envoyés pour témoigner Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est la raison d'être de tout chrétien ici-bas. Pourquoi nous sommes encore là? Si le ciel nous est promis, et l'apôtre Paul a dit que là-bas, c'est bien mieux qu'ici, c'est meilleur. Il n'y aura plus de pleurs, ni de souffrance, ni de division, ni de mort, ni quoi que ce soit de pareil. Il n'y a que la paix qui règne.
n'y a que la vie et la lumière qui y règnent. Pourquoi nous restons ici? Nous restons ici parce que, comme a dit Dera tout à l'heure, nous avons une mission ici-bas. Nous avons une mission ici-bas, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Mais ce témoignage n'est pas vain. Ce témoignage n'est pas une souffrance pour souffrir. Ce témoignage est les prémices d'une récompense que Dieu réserve à tous ceux qui croient en son Fils. Voici, je viens bientôt, il a dit, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Nous sommes ici pour œuvrer selon la foi, ou selon la lettre de Jacques, pour faire l'œuvre de la foi. Tout ce que la foi qui vient de la parole de Dieu nous dit de faire, nous sommes ici pour ça. Témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de l'œuvre de Christ, témoigner de la vie éternelle, témoigner de la bonté de ce Dieu qui œuvre pour nous et en nous. Et pour cela, bien sûr, il y a une récompense. Il y a une récompense. Ary io ny fototsy ny vavaka nataon'i Jesosy arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsaran'i Jaona 7:12. Ny vavaka Jesosy mba ho ao amin'ny mpianany ho an'izay mino azy ny voninahitra izay fanoman'ny ray ho azy koa. Ny afina ny voninahitra io taty e. Fa naharihary io ao amin'ny fanjakany mandrakizay, miafina koa zany raha mbola eto sika. Ny fiainanareo izy miafina ao amin'ny Kristy hoy Paoly apôstôly. Ary zany tokoa. Ary zany ny vavaka nataon'i Kristy. Mba ho ao amintsika ny fanahy izay tao aminy. Mba ho ao amintsika koa ny fitiavana izay nitiavany antsika. Hoentintsika amin'ity sy mifankaty. Tsy amin'ny fitiavan'olombelona mety simba, fa amin'ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra antsika tao amin'ny Jesosy Kristy. Ilay fitiavana izay nentiny ny ray nity azy, ary tiavany antsika olombelona. Dia izany nanomezana ilay didy vaovao, didy vaovao nomeko anareo. Dia ny mba hifankatiavanareo. Betsaka ny mijanona eo, tsy izay ilay izy. Diso be zany. Didy vaovao nomeko anareo dia ny fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty amin'ny fitiavana izay nitiavako anareo. Betsaka ny kristianina mirehareha, zay mifankaty fa fitiavana inona? Fitiavana manahoana? Fa ilay fitiavana any ankasitrahan'Andriamanitra sy mitondra ho amin'ny fahatanterahany dia ilay fitiavana izay mitiavany antsika tao amin'ny Kristy. Izay ihany, point barre. Nous sommes ici sur terre parce que nous avons une mission, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas là pour attendre les bras croisés que le retour du Christ et l'accomplissement des choses puissent venir. Et on vient quand même le dimanche au temple, on prie de temps en temps, on s'occupe de ceci ou de cela. Chers amis, ne nous trompons pas de mission. Ce n'est pas notre mission. Certes, nous sommes appelés à venir tous les dimanches. Parce que le Christ nous demande de venir. C'est le sens du mot Église. Convocation de Dieu. Les catéchumènes l'ont appris. Église veut dire convocation de Dieu. Nous ne venons pas parce que nous le voulons. Nous venons parce que le Christ nous attend, nous invite. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'épître aux Hébreux, le rédacteur de cette épître nous dit, n'abandonnez pas nos cultes de dimanche comme les autres le font.
En fait, depuis 2000 ans, il y a des gens qui ont l'habitude de venir quand ils veulent et de ne pas venir quand ils ne veulent pas. Attention, a dit l'Épître aux Hébreux, ne faites pas comme eux. Pourquoi? Parce que vous savez, la fête la plus importante pour les chrétiens, ce n'est pas Noël. Noël, c'est la joie pour tout le monde. Pour le monde. Même ceux qui seront perdus. Ils ont droit à ça parce que c'est un cadeau de Dieu. Mais la fête la plus importante pour le croyant, c'est Pâques. Et tous les dimanches, on fête Pâques. Parce que Pâques, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Tous les dimanches, on fête Pâques. Ceux qui oublient ça, oublient Pâques, oublient le salut. Alors, nous sommes ici, non pas pour attendre les bras croisés que Jésus revienne. Nous sommes ici pour témoigner de l'œuvre du Christ et de l'amour de Dieu pour le monde. Mais nous ne pouvons le faire sans recevoir le Saint-Esprit. Comme Stéphane, comme Pierre, comme Jésus et comme les autres témoins, que le Saint-Esprit œuvre en nous et en vous pour que vous soyez des témoins fidèles. Et en attendant cela, préparez-vous pour accomplir tout cela et préparez-vous à recevoir les promesses, à recevoir les récompenses. Préparez-vous. C'est vrai que ce n'est pas maintenant, mais c'est réservé pour nous, pour chacun de nous. Il faut y croire. Attendez les promesses du Père, a dit Jésus. Préparez-vous pour Pentecôte, mais surtout préparez-vous pour la mission. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et ainsi vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, a dit Jésus. Est-ce que nous avons cette puissance? Est-ce que nous avons cette aisance? Est-ce que nous avons cette volonté? Est-ce que nous avons ce courage d'annoncer, de dire, il est bon notre Seigneur. Il nous aime notre Seigneur et d'un amour infini. Cette puissance, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous le donne 24 heures sur 24. Dans le livre de l'Apocalypse, quelqu'un a demandé qui sont ceux qui sont conviés à la noce de l'agneau. Qui ils sont? Il a été dit, ceux-là étaient ceux qui étaient fidèles à l'agneau et au témoignage du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Toi, moi aussi, nous tous, nous sommes conviés à cette noce. Mais sachez-le, tout le monde n'y va pas. Il faut y croire. Il faut tenir et bien se tenir dans la foi. Il faut tenir notre confiance au Seigneur. Alors, la rétribution nous attend. Et il dit, je viens et j'apporterai avec moi la rétribution à chacun selon son œuvre. L'œuvre de la foi, l'œuvre de l'amour, l'œuvre du vrai témoignage de Jésus-Christ et de la bonté de Dieu en lui. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Stéphane l'a fait, Pierre l'a fait, Paul l'a fait. Toi et moi, nous sommes appelés à le faire également. Voilà ce qui nous attend.
Ce qui nous attend, ce n'est pas seulement une mission, mais les récompenses de cette mission. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans la lettre aux Corinthiens, vous ne servirez pas le Seigneur en vain. Oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, à une semaine de Pentecôte, souvenons-nous de cela et préparons-nous à ce renouvellement du don de l'Esprit pour l'Église et pour chacun de nous. Et ainsi, quand le temps viendra, il nous accueillera en serviteurs fidèles et dira à chacun de nous, c'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle même dans les petites choses, je te confierai beaucoup encore, parce que c'est mon royaume. Viens et réjouis-toi avec moi. Matthieu 25, verset 21. Jésus dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Jésus-Christ. Et que la grâce de Jésus, notre Seigneur, soit avec vous tous. Levons-nous pour recevoir la bénédiction. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny asa an'Andriamanitra, ka tonga anareo mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, omeny anareo ny satroboninahitra fiainana, mendrika ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay niantso anareo, izy hatanteraka izany amin'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika. Ho aminareo anie ny fiadanany tompo, aoka izaro zany fiadanany zany amin'ny akaikitsika isika. Asandrato ny fonare, ho eo aminy tompo. Raintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay maefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay ary nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa dia ran'ny anjely ny fiandriananao. Itsao ny fanapana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany
midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny Tompo, dia miara-manandratra amin'ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe no deranay hoe Masina, Masina, Jehovah, avana ny teny voarakitry ny apôstôly izay mitantara ny fanasan'ny tompo voalohany ary tsika mandraka ankehitriny miandry ny fiverenany any amin'ny raolanitra. Fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso, ano, tia ny tenako anareo, izao no ataovy fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ny tena rehetra, fa ity ny rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao any rehetra ho famelan-keloka. Ka naoviana misotro anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Koa dia misaorany ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka ny fiangonana. Araka izany teny fanorenana izany ry havana, dia aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy, ilay maty ny solo antsika, nitsangana ho fanamarinana antsika, ary izany ny fanatim-pihavanana natolotr'Andriamanitra ho antsika, mampihavana azy amintsika ary mampihavana antsika amin'ny samysika. Koa dia aoka hiara-misaotra sy hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ray ô, ny reto izay manao teo anatrihanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliana ho anay, ny fahafatesana ho anay, ny fitsanganany tamin'ny maty ho anay, ary ny mbola hifonany mandrakizay ho anay, ka dia miandry ny fiverenany izahay. Ankehitriny ray io, aidino eto ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka ndraisanay tokony tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arinao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra, ka hatonga anay ho mpanompo mahatoky, ho vavolombelonao eto anivon'izao tontolo izao, ary andray ny valisoa ho manina ho an'ny mpanompo mahatoky. Ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao, mba tsy izay intsony ny velona, fa ianao ny velona ato anatinay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatry ny sampana voaloka. Ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izay, araoko izay ara-manana ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny tanjona mandrakizay. Amen. Never
satria efa nandray ny fanahy masina isika zay miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe zanak'Andriamanitra isika dia afaka miara-manonona ilay vavaka nampianarin'i Kristy ny zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe rainay ô zay Andriamanitra masinina neny namana tonga neny fatakana ataon'ny sisinao eny atana meo anay izy amisaza anay ary mamelana eny kay tahaka namelana izy ary zay mitonanay amin'ny fakapana fa manafana eny ratsy mpanao fatakana sy ary fanay aoka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika izao na dia maro azy ary samy hafa dia tena iray ihany isika satria nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Ny ranon'ny fampihavanana izay nampihavanana anao tamin'ny ray ary ampihavanana anao amin'ny olona mitovy aminao. Hoy ny tompo avy efa voavoatra po zao ny zavatra rehetra. Manao ny hira efa voatondro isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo ary dia rehefa nahazo ny mofo sy ny kapoaka isika dia mipetraka ary rehefa verina tiany dekona dia miara-mitsangana indray miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka. Ataontsika ny hira izay efa voatondro.
aoka hitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay vao omby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ny fiainana manakizay, dia ho aminareo ny fiadanana. Hira fa 900 ataontsika hira fisaorana. Petraka isika. Sy ny mpitandrina eto amin'ny FP Matolozy dia mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio, vaovao nasionaly mifarana anio any Sainte-Tulle ny fionana nasionaly ny sampanatily sy ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Fiofanana SAP KNPL toy hatrany ny fiofanana isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina ka ny fampianarana manaraka dia mitondra ny lohateny hoe la gestion de la durée dans notre vie avec Jésus ou le chemin du calvaire. Araka izay hita ao amin'ny Timoty 2:4 andininy 7 ka hatramin'ny 10 izay hoentin'ny pasteur 7 Rasolondraibe. Toy izao ny vaovao eto amin'ny Tafo Toulouse avy amin'ny sampana tanora kristiana. Alors que nous sommes dans un temps de préparation pour la Pentecôte, la STK a le plaisir de vous inviter à son vendredi des jeunes qui aura lieu le 6 juin à partir de 19h30 au Vieux Temple. Ce mois-ci, le Seigneur nous appelle à une soirée de louange, d'édification et de communion autour d'une réflexion, celui de mourir à soi-même pour laisser pleinement place à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Pour rappel, ce moment est organisé par la STK, mais est ouvert à toute l'Église, alors nous vous attendons nombreux pour ce temps d'édification fraternelle. Vaovao mikasika ny satona ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra sy ny sampanatily. Ry malala, aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Izany teny izany no iarahana anorenan'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra sy ny sampanatily, ny fanamariana ny hetsika isan-taona
izay miara tanterahan'izy ireo amin'ny faharaiky amby roapolon'ny volana jona any le calvel balma isy antsafiderana azy vavaka lalao an'ny rehetra manodidina ny loha hevitra hoe zanak'Andriamanitra apresin'ny fitiavana isy sakafo malagasy isan-karazany ary faranana amin'ny arendrina ny fotoana koa mitona ny fiangonana manontolo anotrina azy ireo amin'izany. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Ny convention annuelle fifoazana nasionaly dia manomboka ny 7 jolay ka hatramin'ny 17 ny volana jolay ho avy izao any amin'ny lycée Don Bosco any JL. Ny sarandasy dia hitantsika eto amin'ny fafana mitony fisoratana anarana ka afaka manantona ny braon safiro isika izay tianao izany. Vokatra Pentecosta, samy manokana ho amin'ny avy rakitra na amin'inona anambinana azy. Ny aladin'ny Pentecosta valjona ho avy izao no anatanterahany fiangonana ny fanateram-bokatra faharoa amin'ity taona ity. Izy valom-piozaraina amin'io anatanterantsika izany fa azo atao ihany koa ny manefy izany amin'ny alalan'ny carte bleue koa manentana antsika hiomana sahady amin'izany. Vaovao fanentanana mikasika ny adidy ny mpandray na ny hafaliam-po. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitsolava, fa tsy ankasitrahany ny adala koa efao ny voadinao. Mpitoroteny 5:7. Manentana ny mpandray ny fanasan'ny tompo anefa ny adidy na ny hafaliam-po isam-bolana izay 15 € ho an'ny mpiasa ary 10 € ho an'ny mpianatra tsy hanasa sy ny misotro ronono. Tsy tratra ny tanjona napetraka ka tsy ampy 3 373 € ny adidy hatramin'ny faran'ny volana aprily. Tsarovokoa anefa fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Journée Vala et Sampana. Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée Vala et Sampana qui aura lieu le lundi de Pentecôte à la forêt de Bouconne. À partir de 10 h, rejoignez-nous pour une journée riche en activités sportives et conviviales. Tournois de foot, tennis, mini-golf, pétanque, danse, le tout dans une ambiance chaleureuse avec de quoi bien manger. Des animations intervalles seront également au programme. Venez nombreux pour vivre ensemble cette journée de fraternité, de cohésion et de divertissement. Chacun est convié à apporter un repas agapé qu'on partagera tous ensemble. Vous pouvez vous rapprocher des diacres si vous n'avez pas de moyens logistiques pour vous y rendre. Misy ny étude biblique amin'ity herinandro ity ary misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina. Araka ny fandaminana ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny SVK sy ny SLK. Koa toy izao indray ny diarintsika manaraka amin'ny aladiny herin'ny anio valjona fankalazana ny Pentecosta sy fanokanana ny katekômena amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny temple du Salin. Ny alahady 15 jona dia fankalazana ny fetiny iray fidirana indroa amin'ny 4 ora sasany sy amin'ny 12 ora maraina any amin'ny vieux temple. Izany dia ho arahina asa sy fampahirizana. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Tahaka ny fanaontsika dia arabaina manokana ireo vahiny izay tonga na mandalo ka sendra miara mivavaka eto anio. Angatana mba hitsangana ianareo arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana sy tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay miarabanao tonga soa eto amin'ny tafo FP Matolozy. Fifaliana lehibe ho anay satria tsy nihafahafa ianao niaraka taminay ary niomposy niompanay teto sika ka dia akasitrahana indrindra misaotra ary dia mitsodrano anao zahay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anao ane ahatanteraka soa ny antony nahatongavanao eto ary izy mbola ombanao na aiza anao viana ary tsaroa fa isaky ny mandalo eto ianao na hitoetra eto ianao misy toerinao anao eto amin'ny FP Matolozy dia mirary soa indrindra tompoko. Misaotra. Fanaontsika koa amin'ny alady voalohany amin'ny volana tahaka izao ny miarahaba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingerin-taona naterahany tamin'iny volana lasa iny.
dia misy Andramatoa Betrano Isabelle angatahana mba hitsangany ianao tompoko. Dia faly ny fiangonana miarabanao da tratrasoa ny tsingeritaona nahaterahanao indray fitahian'Andriamanitra zany, ary ilay Andriamanitra nitahy anao dia Andriamanitra mitahy anay rehetra, mitahy antsika rehetra. Noho izany dia miompy mpisaorana aminao zahay, mame voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany, ary miarabanao manokana koa ka dia hivavaka ho anao ny fiangonana. Fa misy tenin'Andriamanitra ty izay nirabina ao amin'ny mpanao salamo, salamo faraky amin'ny 70, izay zaraina aminao toy ny vavaka asandratry ny fiangonana manontolo miaraka aminao ho amin'ny tompo dia ho tratry ny ela indrindra. Izao ny voasoratra ao amin'ny salamo faraky amin'ny 70: hoentiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo dia hampatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Andriamanitra, ianao efa nampianatra atro ny fony ambola tanora, ary mandrakaikehitriny dia nitoro ny fahagaganao aho. Ko mandra-pahantotro fotsy volo, aza mahafoy ahy Andriamanitra, mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Dia noho n'Andriamanitra anie zany vavaka izany, ary valiny malalaka mihoatra noho izay nangatahana amin'izany teny zany ianao. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay no ty fotoana ity, misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitahinao, narovanao ary nomenao anjara fahasoavana mahatratra ny tsingeritaona nahaterahany. Fanomezan-tsoa avy aminao zany, koa dia miara-misaotra anao amin'ny fiangonana izay amin'ity mpanomponao ity, ary mametraka azy eo am-pelantananao, ka ianao hatateraka izay rehetra tokony ho azy, izay tokony ho anjarany, na amin'inona na oviana na oviana. Dia arovanao amin'ny ratsy rehetra, arovanao amin'izay manimba, arovanao amin'izay mahafaty tampoka, ary indrindra tantaninao hahatratra ny ela indrindra, ka ianoka ny fahasoavana isan'andro ombanao ilay tompo tsara fo. Dia matoky zay fa mahay manao mihoatra noho izay nangatana amin'izany vavaka izany ianao, ary matoky zay fa ny fombanao ny mpanomponao dia ho tanterahanao amin'ny olonao rehetra, ka dia hiara-mifaly sy hisaotra ao aminao izahay. Amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy, ilay tompo ny fiainana sady mpanefa azy. Amen. Dia mirary sondrina tompoko, mahazo mipetraka ianao. Manaraka izany maromaro ny asantsika anio, ka dia tonga amin'ny fotoana izay hanolorana ireo katekomena izay hotokanana amin'ny heriny anio isika. Ka isaky ny voatonona ny anaranareo dia mangataka anareo mba hitsangana eny am-pitoerana ihany, hitodika any amin'ny olona, mba ho hitan'ny olona sy fantatry ny olona. Ny anjarantsika kosa dia mitrotro azy ireo am-bavaka, mba ho lavorary sy ho tanteraka ny fanoloran-tenany izay ataony amin'ny heriny anio. Andre masotoa sy ramatoa isany, andre mifidy tefisata, andre milalisoa safidy tomefisoa shery, andre anarivelo kantonomena ontiana, ilony aina ratsarisa iri anja, rafalimanana dilanina artina, rafalimanana rayanina arnirina, rakoto arvony ary manantena diana, tsy afaka izy, rakoto arvony nirina, tsy afaka dolo zareo, rakoto malala Erika Fabienne, rakoto malala Luka Falimanana, Randriamanantsoa Jade Vatsoa, Randriambinitsoa Antsan'ny Avy Mirana Osianina, ary Razanarsolo Philomène. Dia ireo izy 13 mianadahy, tsy afaka mony roa, 13 mianadahy izy, navita ny fianarana ary dia ho raisitsika ho isan'ny mpikapana tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana, ary ho tokanantsika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, anamafy ny voadin'ny batisa sy an'olo-tena ho mpanompon'ny tompo.
manaraka izany a dia misy batisa koa amin'ny heriny anio dia andriamatokely rakoto arsomiran zanaky mirado sy anita dia mitrotro ambavaka izany batisa izany koa isika zao dia tonga minitra trano mangataka ny tompony andraikitra iroso amin'izany. Faly miarabantsika rehetra ry havana, zao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny vaovao mikasika ny trano fiangonana, ny vina trano fiangonana isika. Misy zavatra telo zany, teboka telo no tiana zaraina amintsika. Ny voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra satria nahazo mpiasa vaovao ny komity ny trano fiangonana. Dia tsy iza fa Andriamatoa Rabie Dieudonné izay iandraikitra ny tarikasa ara-panahy izay nisoloany nanolo any dera izay tsy afaka nanotsony ny asany. Ao koa Ramatoa Andrianjafitrimo Niony izay tarika koa ny tarikasa serasera izay nisolo any mihaja izay tsy afaka nanoko ny asany. Eto dia misaotra manokana an'izy mirahalahy izay natateraka ary dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny asa izay mbola miandry azy koa aoriana kely. Dia isaorantsika an'Andriamanitra ary mbola mampirisika antsika koa satria mbola mitady olona ao amin'ny komity dia ny komity ny tarikasa entimanana izay rehetra maniry hiditra amin'izany dia raisina tanandroa. Faharoa, araka ny fanalazaina tamintsika dia tokony nanao hetsika isika tamin'ny volana Jona, amin'ny volana Jona zany, fa niaraka tamin'ny tarika TGC izay fantatsika loatra satria efa matetika mandalo eto amintsika. Kanefa tamin'ity taona ity dia tsy afaka nanao izany isika no ny antony tsy dia miankina amintsika loatra fa dia mbola ambara amintsika amin'ny manaraka ihany. Ary ny fahatelo farany dia mikasika ny atelier izay karakarain'ny fiangonana manoloana zao vinatra ny fiangonana izao dia mitondra ny lohateny hoe comment s'adresser à un mécène et comment le convaincre à soutenir notre projet trano fiangonana. Io dia hotarian'ny avatsika Volatina Razafintsambaina izay efa manana traikefa mikasika izany. Iza no asaina? Ny olona asaina amin'izany dia ny komitin'ny Tafo eto Toulouse, ny Copil zany hoe ny komity mpitantana ny trano fiangonana ary ireo tarikasa misy 5 tarikasa ary koa ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana. Ny toerana zany sy ny daty dia amin'ny Vieux Temple ary amin'ny 12 Jona 22 Juin amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany tolakandro. Dia manasa antsika rehetra zany izay voatonona teo mba ho tonga. Teny kely fotsiny fanampiny mikasika ny trano fiangonana. Mety manontany teny tsika manao hoe aza ihany ary ty trano fiangonana ity e. Arak'ilay raha mpiarina n'ilay torotenina ataon'ny mpitandrina teo dia misy fotoana tokoa anomanan'Andriamanitra ny mpanompony. Mahatonga amintsika mbola tsy tonga amin'izany valim-bavaka izay andrasitsika zany dia satria mbola homaniny kely tsika aloha amboariny manahoana reto olona reto ro amena trano kelikely aloha ohatra Vieux Temple voakarakarany tsara ve zany voafehany ve raha mena trano lehibebe indray izy ohatra atao amin'ny Salin voafehany tsara ve zany raha mena trano ngeza be ohatra ny any amin'ny Christ Roi izy ainy ve mitantana zany noho zany dia manomana antsika koa Andriamanitra amin'izany trano efa sitra no nomena antsika zany koa megavatsika rehetra zany araka ny teniteny koa mba hietsika. Ny finoana dia mihetsika tsy hoe miandry fotsiny hoe Andriamanitra mihatrano zay fa asiany mihetsika koa tsika satria mariky ny finoana zany. Tsarotsika tsara lay boka Folahy rehefa nisotran'ny tompo dia hozy izy hoe mandehany makany ampisorona ianareo dia nandeha izy dina zavatra ndrangana sitrana teny an-dalana izy fa raha tsy niezika teo izy tsy sitran'izy. Noho zany dia mampirisika atsika mba hirotsaka ny anatin'ny tarikasa raha tsaroanao fa miteny aminao ny fanahy masina izay nitoriana teo ary koa ny finoantsika dia aza manao tahaka ny zaza miteny hoe nofinofiny ianareo zany fa raha mino tsika eo azotsika ny trano
dia miasa amin'izay fotoana izay Andriamanitra. Farany dia misy lien zany roy izay azahoan'ny sampana sy rehetra voalaza teo misoratra anarana anatrika ny atelier izay karakarain'ny madame Voladina Razafintsamena. Misaotra tao tokoa an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra isika izao ry havana. Fiteny moa hoe rakitra no tatazana. Fa tsaroana ny fanatitra nataon'i Kristy nampatsiarovana tamin'ny hira teo. Ary ny hirantsika dia milaza fa inona kosa no avy amintsika mba ho azy. Fifanome no antsika ny zavatra rehetra. Ka dia tsarova fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'ny tompo manao ny hira 700 sika dia tatazana ny rakitra ary ho an'izay andoha amin'ny carte bleue dia mijoro ety ny diaconne ahafahantsika manao izany amin'ny sans contact. Endrika sareakano anompo koanao Jehovara fatafika nedekaoe zade
mipetraka isika. Iaraka ivavakantsika. Andriamanitro, saotranao zahay fa totosa soamantsara ny fanompoam-pivavahana anio. Tompo, amin'ny toera aminay tsiray avana ny fanainao masina, mahafahanay miaina feno ny finoanay ary manotanteraka ilay asa misiona dia ny hovavolombelonao eo amin'izao tontolo izao mandra-piverinao. Tompo, anio zay dia te hivavaka aminao ho andreo firenena rehetra izay anatin'ny ady. Taio ray ireo ezaka rehetra amin'ny fandriampahalemana. Entinay aminao ihany koa ireo kristianina eran-tany, indrindra ireo izay hiara ny fanenjehana noho ny finoana. Ampahiresa lalandava zareo tompo mba tsy hovery ny finoana ka hery tompo. Taio ihany koa izay ny nosinay Madagasikara, omeo fandrena mitondra ary taio koa ny vahoaka malagasy rehetra. Mivavaka izay ao ny FPM manontolo sy ireo mpitondra azy. Vavaka ihany koa ny fiangonanay ny FPM Toulouse sy ny tarika, komity, ny mpitandrina sy ny vahoaka rehetrarehetra anatin'izany. Apetraka eo ampelantananao ireo projet ny fiangonanay, ao ny trano fiangonana, ny V3M sy ny sisa, mba ho tanteraka araky ny sitraponao ary mba ho fijery iray tompo ny entinay manotanteraka izany. Vavaka manokana izay tompo amin'ny situation ara-bolan'ny fiangonana izay voalaza teo, ampianary izahay tsiray avy mba hianome ho anao ary samy anao izay tandrifo ny tompo arak'izay nomenao anay tsiray avy. Vavaka ihany koa izay tompo ho an'ny ireo katekomenina izay nozaraina teo, izay ho tokanana amin'ny Pentecoste, ampio zareo tompo amin'ny fiomanana amin'izany. Vavaka ihany koa izay ho an'ireo marary, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy tompo, ampahirezo ary sano izy ireo. Ireo sahirana tompo na ara-bola, ninninona endrika fahasahiranana na fangejana dia afao ary taio lalandava tompo. Vavaka ihany koa an'ireo mpitady asa, na stage na alternance meo azy izay sahazo azy. Ireo mpianatra manomana fanadinana tompo dia apetraka eo ampelantananao ihany koa. Farany dia mivavaka izay ho an'ireo namanay STA sy Endripeo izay nanatrika lasa tamin'ity weekend ity, mba ho tafaverina soamantsara eto toerana izy ireo. Mbola maro tompo ireo vavaka tianay entina eo aminao, kanefa votsy ihany ny vavanay sy ny lelanay ka apetraka feno ampelantananao izany. Amin'ny anaranao anay Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Saotran'Andriamanitra isika natanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, mamarana ny fotoana isika, ataontsika eo mpitsanganana ny hira izay efa voatondro mialoha ny afatra sy ny tsodrano. Oh
amin'izany miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. O aminareo any eny tompo itay anareo any eny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny tompo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo any eny tompo ka anome anareo fiadanana. Voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Petraka isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.